tsy nanadiny ireo zaza marary tratra ny tsy fanjarian-tsakafo karakarain'ny fidela charité eto Amboasary Atsimo ny minisitry ny mponina nandritra ny fandalovana dia Atsimo fa nanolotra fanampiana ara-tsakafo ho azy ireo toy ny vary, ronono, siramamy, voamaina mba ho fanampiny sy fanohizana ny fanampiana efa ataon'ny fitondram-panjakana azy ireo amin'ny alalan'ny CCOKR. Fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana madiodio moa izy ity tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina ireo no vonina heverina amin'ny fotoana manaraka mbola hisy hatrany fa hatreto moa zany tsy nisy fahatapahana mihitsy zany fanampiana izany irarina ny toizan'izay ary mba ho afaka amin'izao kere zao ity faritra atsimo ity indrindrandrindra ny eto amin'ny distrikany Amboasary. Nankasitraka ny Ramatao minisitry ny mponina ny fidela charité eto Amboasary Atsimo amin'izao fanomezana izao. Makasitraka amin'ny fahatongavanareo, makasitraka ihany koa amin'ny fagnapiana maro izay entinareo ary nasy tonga eto aminay aza ianao Ramatao minisitra dia voarainy reto mpitsitraka reto Ramatao minisitra ny zavatra nentinao, zavatra napetrakanao dia faly zahay mpitsitraka rehetra fa indrindra ny communauté-ny Fidela Charité mandray ny fanomezana izay omenareo rehetra. Ankoatr'izay dia nomeny Ramatao minisitry ny mponina lamba fitafy ihany koa izy ireo sy ny ray aman-dreniny. Marina moa fa ireo ankizy hita fa tratrany tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika nandritsy ny resansement nataon'ny CCOKR no nalefa ho karakaraina sy araha-maso ny fahasalamana eto amin'ny Fidela Charité Amboasary Atsimo ka miisa 500 mahery izy ireo ankehitriny.